Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo anio aho dia anambara témoignage anankiray aminareo izay zavatra hitako izany tao anatin'ny fahitana raha nivavaka izahay 2 volana lasa teo eo zay satria tsy tadidiko firy intsony ilay fotoana nahitako ilay fahavalo izany. Ry havana alohan'izany nefa dia tiako ampitandrina anao ary anome verset vitsy aho mba tena hiambenanao. Oka mihitsy isika tena hifoha amin'izay ara-panahy satria tompoko ny fahavalo ane ka tsy faly amintsika, tsy faly amintsika ny fahavalo tompoko. Raha mbola misy ny fotoana omeny tompo ahy ahafahako mizara eto sy mampahery anareo dia manambara foana aho. Manasanao aloha zako hiariva avaka amiko alohany anambarako izay tiany fanahy masina ambara ihany. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra mankasitraka anao. Midera mankalaza anao Jesosy satria ianao no Andriamanitra. Ianao rery ihany no tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ka mangataka aminao Jesosy, okanao Jesosy hiasa amin'ny olonao tsiraray avy. Ampisokatra ny masom-panahy tsiraray avy Jesosy mba tena hifoha ara-panahy fa tsy atory intsony. Ary mangataka aminao koa Jesosy oka ny ranao andrakotra ay sy ny ankonako ary zanakao tsiraray avy eran-tany. Ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako. Miasa maty satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany anafika anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra. Ary verandavaky ny ely izany tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay satria tompony ranao dia manda afo manodidina anay. Ka tsy manan-kery intsony ianao satana efa resy ianao any andavaky ny ely ny plasy misy ianao fa fodoraiko amin'ny raha Jesosy ianao sy ny fongonao rehetra amin'ny ran'ny Jesosy avy a Nazareta. Ka okanao tompo no hiasa minay tsiraray avy, ampalala izay tianao tompo hiovanay zanakao. Ka misaotra Jesosy oka koa no fanahy masina hanokatra ny masom-pananay tsiraray avy. Okanao no hiteny amin'ny alalako eto satria za dia fitaovana fotsiny ihany. Ka mitenena fanahy masina okanao fanahy masina no hanovanay tsiraray avy, sokafo ny masom-panahy tsiraray avy mba tena ankatoanao, mba tena atahotra anao Andriamanitra satria anao dia Andriamanitra lehibe indrindra ary Andriamanitra masina indrindra. Ka misaotra tompo ny voninahitra ho anao. Amen. Ry havana araka ny nambarako teo dia anome aloha zako verset dia aorian'izay no mijoro vavolombelona. Ny verset izay nomeny fanahy masina dia ampitandremany antsika ny amin'ny vavantsika satria ny fahavalo dia tena ratsy fanahy tompoko. Ka mila tena mitandrina isika raha te hiditra ny lanitra. Ao amin'ny bokin'ny Matthieu 2:20 aloha no vakiantsika andininy 9:30 ka hatramin'ny 7:30. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Matthieu 2:20 andiny 9:30 ka hatramin'ny 7:30. Safady fa adiniko namono an'ilay mozika. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Matthieu 2:20 andiny 9:30 ka hatramin'ny 7:30. Ary lazaiko aminareo fa ampamoaina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny rehetra tsy misy antony izay nataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanameloana anao. Amen. Ry havana, ho avy ny fitsarana araka ny tenin'ny Tompo. Jesosy mihitsy no niteny teto tamin'izy tety ambonin'ny tany. Izy no niteny an'io teny io. Izany hoe isika izany dia ho tsaraina isika ary ny tenitsika io izay mivoaka vavantsika zany no hanamarinana antsika. Ary koa zany io tenitsika io ihany koa zany izay voaka vavantsika zany no hanameloana antsika. Ry havana, inona no teny avoaka ny vavanao rehefa miteny ianao? Za koa toy izany. Inona no teny avoaka ny vavako rehefa miteny ahako? Mila antsika mitandrina be satria hoenao ny témoignage rehefa avy eo. Ny fahavalo dia miandry kendri-toana araka ny fiteny. Miandry izy izay amandriany antsika. Dia etsany dia manambara ny amin'ny tsy maintsy ampamoaina isika.
amin'ny andro fitsarana satria ho avy izany tsy maintsy ho tonga izany ary ny tenitsika zany no anamarinana antsika ary ny tentsika ihany koa no anamelohana antsika ry havana ho hita miarihary ao anatrany tompo avokoa izany tsy afaka manday isika rehefa tonga ny fotoana dia mbola andray verset hafa ikotsika ao amin'ny bokyny Jakoba 3 hovakintsika fotsiny iny ao amin'ny andininy 5 sy 9 momba ny amin'ny lela zany eto hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany Jakoba 3 andiny 5 ka hatramin'ny 9 fa afaka vakinao manomboka amin'ny andiny 1 andiny 5 toy izany koa ny lela taova kely izy kanefa mirearea fatratra indro afo kely monja dia mahadoro ala lehibe afo koa ny lela faharatsiana tsy talany eo amin'ny momba ny tenantsika dia ny lela no mampipetipetina ny tena manontolo ka mandoro izao zavatra ary rehetra izao sady arehitry ny afo be izy amen ry havana ny lelantsika io zany dia mazava tsara ny teny eto hoe io lelantsika io dia taovakely izy io nefa ny lelantsika io dia mireare fatratra ary tena marina izany marina ny teny Jakoba eto mireare fatratra ny lelantsika io afo koa ny lela faharatsiana tsy talany zay ny eo amin'ny andininy 9 ry havana mandoro zany io lela io tena hoe manimba ny tenantsika raha tsy mitandrina isika ary tena hoe ny teny eto dia manambara mihitsy hoe sady rehetry ny afo be izy amen raha ohatra ka ratsy no avoaka vavantsika dia afo be no miandrentsika satria lainga fotsiny any amin'ny boky ny apokalipsia dia efa mahavery any amin'ny elo ny lela zany mila mitandrina zany tsika ny amin'ny lelantsika io hovakintsika ihany koa ny ao amin'ny bokyny Petera voalohany 5 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 7 hoy ny teny tompo hovakiko amin'ny anarany mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalainareo rehetra manerana izao tontolo izao amen ry havana mila tsika mahono tena mila tsika miambona satria ny devoly fahavalontsika dia mandehandeha tompoko tahaka ny liona mierona mitady izay arapany zay no verset vakintsika rehefa aveo ny amin'ny fanambarana hoe iza io devoly fahavalontsika io mety fantatrao angamba ny ao amin'ny Joba 2 manambarany amin'ny Satana izy ilay manatrika ihany koa ny fivoriana rehefa tonga reo zanak'Andriamanitra tany an-danitra dia teo koa izy dia hovakintsika ny teniny aveo navaliny an'Andriamanitra no nantany azy Andriamanitra fa eto aloha tsika eto amin'ny Petera voalohany dia manambara mihitsy hoe mahonona tena miambena tompoko miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany mitady andramatra izy andiny 7 toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo tsy maintsika manohitra ny devoly mandroaka devoly diso mihitsy fiten'olona hoe tsy mila roaina ny devoly ry havana mila roaina ny fahavalo mazava tsara ny ten'Andriamanitra hoe toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalainareo ny rahavavinareo ihany koa rehetra manerana izao tontolo izao amen mila tsika mandroaka ny fahavalo mila tsika manohitra any Satana sy ny forongony ao amin'ny bokyny
Joba araka nambarako teo Joba toko 2 ovakintsika ny 1 ka hatramin'ny 2 fa okanao hamaky hatramin'ny 1 rehefa malalaka ianao tompoko. Hoy ny teny ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Indray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'ny Tompo, dia mba tonga teo koa i Satana tafaharo taminy mba hiseho teo anatrehan'ny Tompo. Dia hoy ny Tompo tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Ary namaly ny Tompo i Satana hoe avy nivezivezy teny ambonin'ny tany aho na andehandeha teny. Amen. Janoko hatreo. Tanareo zany nivezivezy tetỳ ambonin'ny tany izy, na andendeo izy tetỳ ambonin'ny tany zany. Raha ohatra vakinao ny toyany dia manambarany amin'ny Joba mpanompon'Andriamanitra izay marina teo anatrehan'Andriamanitra no izy aveo no tadiavin'ny Satana ompitehina. Fa Andriamanitra tsy namela ny ainy ho faty zany. Fa Andriamanitra ny teny taminy hoe eo an-tananao izy, fa ny ainy ihany, eo amin'ny 9 fa ny ainy tokana ihany no aza asiana. Amen. Ry havana, zany hoe isika koa izany rehefa ao amin'ny Tompo dia misy ny fizahan-toetra, misy ny lalana sarotra le antsika, satria ny fahavalo dia indraindray manana droit mihitsy mitady hamandrika antsika ka mijoroa tsara tompoko. Andriamanitra mihitsy no mamela ny fankapanahy tonga eo alohantsika, satria Satana dia maka fanahy. Andriamanitra tsy maka fanahy fa mizahan-toetra. Ka mila mijoro tsara isika rehefa ao amin'i Jesosy, na mbola tsy ao amin'ny Tompo koa dia miova tompoko manarahany Jesosy. Ry havana, i Davida dia nangatahany tamin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo, dia avy eo mijoro vavolombelona ao amin'ny Salamo 1:7. I Davida mpanjaka ny zavatra nangatahany tamin'Andriamanitra dia ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Salamo 1:7. Tompo asio fiambenana ny vavako, ambeno ny varavaran'ny molotro. Amen. Atreo ihany. Tanareo sa i Davida mpanjaka dia nangataka tamin'Andriamanitra, nangataka tamin'ny Tompo izy hoe asio fiambenana ny vavako. Asio fiambenana ny vavako, ambeno ny varavaran'ny molotro. Amen. Ry havana, mila isika mangataka amin'ny Tompo anisy fiambenana i vavantsika io, anisy fiambenana ny varavaran'ny molotro antsika io, tahaka ny teny Davida mpanao salamo. Amen. Ry havana, ijoro vavolombelona amin'izay ahako, eninao zao ny teny teo manambara ny amin'ny tokony hitandremantsika mafy de mafy, ny amin'ny zavatra zay ambarantsika, zay avoaka ny vavantsika. Indray andro raha nivavaka izahay tao anatin'ny gropy, tsy tadidiko hoe alatsinainy alina ve sa alarobia alina, dia teo ampandolena zany izahay tamin'io, dia nivavaka, dia hitako tao anatin'ny fahitana zany. Hitako tao anatin'ny fahitana amin'ny côté ankavia zany alavidavitra ahy hitako zany dia voly anankiray lehibe zany izy io, ray amin'ireo lehibeany, satria raha tsy mbola fantatrao ny lehiben'ny devoly dia anankitelo, zany hoe Lucifera, Satana ary Belzebouba, satria izy ireo mangala tahaka an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Dia hitako zany ny ray tamin'izy ireo dia anatin'ny aizina zany izy io, dia goavana be zany izy io, dia hitako zany izy io ohatran'ny hoe mipetraka amin'ny tany zany, dia miaino zany izy io ary tsapako hoe mijery izy hoe inona no zavatra avoakany vavako izany, za mivavaka. Izy io tena maintimainty be ary avo be raha ohatra ka mitsangana, fa izy zany mipetraka, dia tsapako mihitsy zany hoe miaino izany. Ry havana, tamin'io fotoana io dia niteny tao anatin'ny gropy hoe
hitako eto fa misy devoly miaino ohatratra zany nambarako tsy tadidiko firintsony fa ny tao amin'ny gropy angambany no mahatsiaro ny zavatra nambarako. Zany hoe nampitandrina zany fa ny favalo dia miaino alavidavitra izy io zany fa miaino izy zany. Zany hoe inona no ambarany vavantsika. Ry havana, isaorako ny fanahy masina lehibe satria izy fanahy masina iray no mampihiratra mampisokatra ny masom-panahy mba ahafahako mahita izay zavatra miafina. Isaorako any fanahy masina lehibe izany. Ry havana, mila ianao mitandrina mafy dia mafy satria ny fahavalontsika araka ny teny tao amin'ny bokin'ny Petera voalohany teo dia izy dia mierona toy ny liona. Andrapaka antsika izy tompoko e. Andrapaka antsika izy raha ohatra ka tsy mitandrina isika, satria mitady izay arapana izy, mitady izay arapana izy, mitady izy izay zavatra hohanina zany, ho potehiny izany, ho vonony izany. Toy izany ny liona rehefa tezitra, rehefa nona dia mitady izay zavatra ho arapany. Satana koa toy izany, ny devoly koa toy izany. Isika no haza tadiaviny hohanina ka mitandrema tompoko. Mijerentsika ny fanahy ratsy rehefa mivavaka isika, fa tsy afaka manatona antsika izy ireo rehefa ao am' Jesosy isika. Fa raha mbola tsy afaka ianao, raha mbola voafatotra ianao dia ao anatinao izy, ao anatinao, ary potika ny fiainanao, ary fanahinao dia overy any amin'ny elo. Ry havana, mila mitandrina isika fa ratsy dia ratsy mahitany izany fahavalo izany. Ao anatin'ny aizina izy, ao anatin'ny aizina, ary avo be ary mainty be, tena mainty be tanteraka ny vatany manontolo. Ka mila mitandrina isika, miandry izy izay zavatra ambarantsika mba anameloan'Andriamanitra antsika raha diso na koa mandainga isika na miteniteny foana isika, dia avy eo ny devoly dia mitondra tatitra makany amin'Andriamanitra. Izay le atao amin'ny Matio hitantsika teo hoe fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao ihany koa no hanameloana anao. Amen. Ry havana, tiantsika ny tompo mifoaza, mitandrema, aza mieritreritra mihitsy hoe rehefa miresadresaka amin'ny telefônina amin'ny raha any nahako, na koa hoe miteny amin'olona any ambadibadika any ahako raha ohatra hoe mahita olona tsy fantatro na ohatra izany, na koa hoe miresaka amin'ny namako ahako, na tsy amin'ny telefônina raha io, na amin'ny havako, dia mitenite zavatra tsy mendrika, efa azo ny fahavalo izay lay teny navoakanao, ka mibeba tompoko, mibeba. Dia mbola misy ny fotoana. Ry havana, izay ny anio fa tiantsika Jesosy. Raha ohatra ka maniry ianao anaraka ny fitombavaka ny atalata en direct ihany koa, satria saorako any tompo mbola afaka ao manao izany dia afaka ianao manaraka ny fitombavaka en direct fiaraha-mivavaka fiambenana alina anio atalata alina izany, satria ny ampy ny atalata alina izao ny fiaraha-mivavaka en direct eto izay fataoko isaky ny alakamisy izany. Dia ny atalata alina izany amin'ny 10 ora alina tia Eropa, dia amin'ny 12 ora alina any Madagasikara, dia ny alakamisy alina koa dia toy izany. Ka mahireza tompoko tiantsika Jesosy mijoro tsara, fa ho avy Jesosy tandremo ny fomba fiteny, arovo tsara ny fanahinao, arovo ny vavanao mangatamin'ny tompo, mba asiany tompo fiambenana, mba tsy anotanao. Misaotra an'i Jesosy isika, vonaitra ny ao an'Andriamanitra irery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Amen. Masinani tompo, masinani tompo, masinani tompo, Andriamanitra.
Sinani Tompo.